misaotra anao hatrany mbola misafidy ny fahitalavitry matv ato anatin'izao fampahalam-baovao izao manatitra ny araba tompoko lahy tompoko vavy ary manasanao anaraka ny atsipiriany izay indray hatramin'ny farany ary tontolon'ny fitaterana no etsika anokafana ny fampahalam-baovao araka ny efa nambaran'ireo mpitatitra izay mivondrona ao amin'ny UCTU dia niroso tamin'ny fanatanterahana na fitokonana tokoa izy ireo tamin'ity androany ity tsy nisy ny asa araka izany ireo fiara mpitatitra andrenivohitra rehetra maro ireo vahoaka nitaraina vokatra izay tatitra makasika an'izay ety nirotsy rakotiny ireny eo amin'ny sariny Stefana Razafy Mazemby. Efa nambaran'ireo mpitatitra mivondrona ao amin'ny UCTU na nivondron'ny mpitatitra eto andrenivohitra dia nitokana tsy nisy ny asa tokoa izy ireo tamin'ny androany. Maro tamin'ireo mpanjifa ny tsy nankasitraka ny zava-nisy satria amin'izy ireo dia tsy misy ny fijerevana ny tombontsoany madinika ny zavatra izay nataon'ireo vondron'ny mpitatitra amin'izao. Dia tonga dia anarchy total zany fieritreretana. Anarchy total fieritreretana satria any amin'ny transport ny fiainan'ny olombelona fiainan'ny gasy mihitsy zany. Dia zao za andeha hiasa dia any zao any zany suburbaine ihany zao mandeha nefa reto tsetsina daholo. Any amin'ny ekonomika n'inona sy rehetrarehetra zany misy lafiratsiny be dia be zany za miasa ao anosy amin'ny asa dia tokony efa hiasa tamin'ny raha ny lera fiasam-panjakana ao valo dia nenga tamin'ny firy zao tamin'ny enina hatramin'izao mbola tena maro zany. Zavatra tsapa aloha zao dia be ny zavatra tena miovy. Voalohany indrindra zao na ny mpiasa mamonjy birao so andreo manana zavatra ataony amin'ny birao dia mijaly amin'izao fotoana zao. Za zao efa nisy adiny iray mahery ny andro teto mbola tsisy ninina nefa ilay olana fotoana amiko efa depasy adiny iray ilay fotoana. Ansoava ataonareo lehibe ao am-pitonana dia zao hoe zareo ilay madinika fa ditena loatra nareo. Na izany aza nefa dia nisy ihany ireo mpitatitra ivelan'ny faritra andrenivohitra mivondrona ao amin'ny UCTS no nanatanteraka ny asany ny amin'ny fitaterana ny olona eto andrenivohitra miazo ny faritra ivelan'ny andrenivohitra. Efa misy raika amin'ny 20 moa ireo fiara mpitatitra ivelan'ny andrenivohitra no efa nahazo fahazon-dalana hanitatra ny diany eto andrenivohitra.